le teka mendrika ho an'Andriamanitra mihitsy no ataonao. Alleluia. Alleluia. Ivavaka risika ary ametraka an'izao fotoam-pivavahana izao eo an-tanan'Andriamanitra. Tompoandriamanitra, lay izy hatrizay ka ho mandrakizay ianao. Misaotra ny amin'ny fahavelomana nomenao anay. Ho amin'ny tanjonanao izao fahavelomana izao. Androany tianao voavonjy fanahinay. Androany tianao hositranina izahay. Tianao esorina amin'ny olana izahay ary tianao ho tahina ihany koa. Koa anatin'ity fotoam-pivavahana ity, izany rehetrarehetra izany dia ho hamarinanao sy ataonao tanteraka. Misy amin'ireo namanay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny YouTube. Andriamanitra ho tokany amin'izy ireo ihany koa ny famanginao ka dia ahita ny voninahitrao ny rehetra. Misaotra ray, misaotra Tompo, ankalasaina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho tohizantsika ny famponan'Andriamanitra eto ka andaontsika rehetra eo am-pitsanganana hiaraka anompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira entsika manome voninahitra azy. Na hira fiankofana io, na hira tena hoe fiderana andihizana io. Misy andreto mpitarika reto moa anentina antsika ho amin'izany ka tena tanterao amin'ny fonao zany famezana voninahitra n'Andriamanitra izany. Tsangana aritsika tompoko. Halleluja. Halleluja. Atao halleluja amin'ny mahery. Halleluja. Dia mbola fifaliana lehibe hatrany no hanompontsika an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity manona ny fiadanany Tompo amintsika izahay androany na ianao tonga eto na ianao any atokantrano tononona aminao ny fiadanan'Andriamanitra, tononona amin'ny tokantranonao tononona ao mombanao rehetra, anenika anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Androany tsika hideran'Andriamanitra ame voninahitra anazy dia tahitenanao androany deran'ny fonao rehetra Andriamanitra. Sa tsy izany ve? Fa amin'ny fotoana ianao mideran'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra dia hiditra ansehatra izy anao fahagagana satria Andriamanitra dia tena afaka hiasa amin'ny fotoana hideranao anazy, amezanao voninahitra anazy amin'ny fonao rehetra. Tena hoe avy any anatin'ny fonao ataovy tsapanao mihitsy hoe tena mba voaray an'Andriamanitra izany fiderako izany, tena mba henoko mihitsy hoe mikasika an'Andriamanitra amin'ny alalana fiderana izay atolotro azy. Amen. Halleluja. Itsika zanak'Andriamanitra dia natsoin'Andriamanitra hiavaka satria manompo anazy, ary ny olona manompo anazy dia tena hita mihitsy ny hoe sofoana ny fiainany. Sa tsy izany ve? Ho ana manokana dia tena tsapako mihitsy ny hafa mihitsy ny lalana manaraka an'Andriamanitra. Alleluia. Ianao koa amin'izao fanarahanao an'Andriamanitra izao tokony hatsapy ianao hoe tena soa miaraka amin'io Andriamanitra io. Be da be ny zavatra mety io men'olona soa men'olona anao fa tena mbola hafa mihitsy fa arenana fiainana no amin'Andriamanitra, izany hoe manaradia an'Andriamanitra izany. Sa tsy izany ve? Raha mihina anao dia andaontsika hitehaka ame voninahitra an'Andriamanitra dia asiorakora-pifaliana. Amen. Androany dia te ampahery anao hoe ty ampiandohana. Omaly izay raha nandeha nanao asa an'Andriamanitra dia nalohany nanao asa an'Andriamanitra dia nangataka tsodrano tampanompon'Andriamanitra satria nisy olona tena hoe efa voan'ny cancer ranomasim-pahitana dia efa hoe ny fahafatesana sisa no andrandraina satria efa tena tsomaka, tena hoe efa tena ratsy le ta misy anazy. Dia nangataka tsodrano tampanompon'Andriamanitra moa izay sy re ekipako reto hoe andeha hivavaka ho an'izany olona misy cancer izany, izay tena hoe efa araky ny teniko teo hoe ranomasim-pahitana dia efa hoe fahafatesana. Fa raha mandeha nanao asa an'Andriamanitra tany izay dia nanao hetsika finoana niaraka ny tsodrano izay nameny mpanompon'Andriamanitra ary niaraka ny herin'Andriamanitra. Nanao hetsika mpinoa izay nampandray an'i Jesosy anazy ny raha fiderana tao amin'ny tokantranony. Nanao hetsika mpinoana tamin'ny alalan'ny dilolo masina izay namasinina tamin'ny alalan'ny vavaka izahay. Dia nanao délivrance, le vehivavy izay efa tonga tao tena efa mitarainy, tena minainay, tena hoe ao anatin'ny fahoriana. Ny tokantrano izay nidirana tena efa maimbo be satria tena efa maimbo, efa tena mamoronana be mihitsy le cancer izay hitanay tao, izany hoe araka ny teniko teo raha masim-pahitana dia tena hoe fahafatesana no hita. Fa rehefa tena hoe nivavaka izahay niraisaina izahay nangataka ny herin'Andriamanitra izahay dia tena hoe nidélivrer tao anatin'ny vavaka dia tena hita mihitsy hoe niasa Andriamanitra. Fa vita ny vavaka dia ozy izay hoay
tena niala be mihitsy fanantenana tamiko ary tena tsampako izay misy zavatra mamay be mihitsy izy amin'ny tenako dia tena niala ilay fanantenana izay tena nampahorana teo tao anatin'izany dia ozy misy zavatra miorona ohatra miorona ozy izy any anatin'ny vanitaolako any any anatin'ny tovako any dia tena anasitrana azy Andriamanitra olona hafa kelyntsika satria manana an'i Jesosy amen androany ianao tsy ala amen halleluja andaontsika hijeran'Andriamanitra avy hatrany amin'ny voninahitra anazy to eo ary Suai afati teso la funi areni tani manakare nau mananas falhawa minile au simisi suai afati teso la funi areni tani manakare nau mananas falhawa minile au Situkana yani manakare nau mananas falhawa minire au falhawa miaraka mini Jesus situkana yani manakare nau mananas falhawa minire au Situkana yani manakare nau mananas falhawa minire au falhawa miaraka mini Jesus situkana yani manakare nau mananas falhawa minire au Situkana yani manakare nau mananas falhawa minire au falhawa miaraka mini Jesus situkana yani manakare nau mananas falhawa minire au falhawa miaraka mini Jesus situkana yani manakare nau mananas falhawa minire au manakare nau mananas falhawa minire au manakare nau mananas falhawa minire au asiora kora mpivalena iterana sy amesana voninahitra an'Andriamanitra ilay mpanao fagagany ilay mpanao lalana tena tsara io Andriamanitra izay topotsika io tena na hoe aza mba miala amin'Andriamanitra zany fa fiainana miaraka amin'i Jesosy dia tena fiainana hafa kely mety hoe mandalo fahoriana ianao
mety hoe mandalo tsy fisina ianao a, mety hoe mandalo aretina ianao a, fa miavaka ny manompo azy sy manompo azo Andriamanitra. Anavaka anao Andriamanitra satria ilay Andriamanitra izay tompontsika io a dia ilay mpanao ny tsy misy, ilay mamorona ny tsy misy, ilay Andriamanitra mpanasitrana, ilay Andriamanitra magaga tsy miova androany izy a, dia hiditra tsehatra ny fiainanao. Mety marary ianao, mety manana olana ianao a, tsara io Andriamanitra izay tompontsika io, tsara ny manaradia azy, tsara ny mialoka aminy. Ataovy amin'ny folo rehetra ny fiderana, asantatra ho an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity a. Amen. Jesosy misaotra anao zahay. Ianao ilay manao lalana ny an'hevitra, ianao ilay mamorona rano miboiboika any amin'ny tany io ay, ianao ilay Andriamanitra tsy miova maly an'io ary mandrakizay, ilay mipetraka amin'ny seza fiandriananao, mandinika anay zanaka ao Andriamanitra. Amen. Midina voninahitra, midina mihery, nizaniza mangetaheta, kasiho androany Jesosy. Panahihitra ianao androany. Amen. Halleluja. Misaotra, misaotra, misaotra. Halleluja. Andriamanitra, Misaotra. Andriamanitra, mahetaheta Sy hetaheta be mihitsy ny anatonao any androany no kasihan Jesosy. Asadato
atsangany tananao dia atao amin'ny fona rehetra ny iray izany misitona ny ainan'Andriamanitra ikasika anao ilatsaka hanampy anay kasi io zay androany izaniza mangeta eto tsy very mahena ty fotoananay androany ty fa atsapainay zany falebiazanao zany ianao le Andriamanitra mahay zavatra rehetra tsy miova amin'ny herinao ianao Andriamanitra hainao ny zavatra rehetra ary tsy voasakana izaniza ianao rehefa hiasa Andriamanitra androany kasi ny afinao zay midina fany masinao avy mameno anay ianao androany avy kasi zay fany masina halleluja halleluja mitsavoka anao zay mamevonahitra midina ny herinao androany atsangany tananao dia atao mifatotsara ianao anaty izany ira fiderana izany asandrato amin'ny fony rehetra Andriamanitra kasianao amin'ny afo sy ny hery halleluja angataony fanay masina meno anao androany aza manaiky anao raha tsy kasia amin'ny fanay masina le fanay masina zay mpanao lalana mpanao fahagagana mpanatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra izy rehefa niteny fa amin'ny andro farany ny andatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra fanay masina midina anao kasi io zany tia hitanao zay sy ny voninahitra ao halleluja 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 kasi io zay kasi io zay kasi io zay kasi io zay halleluja 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 midina anao androany usuru zay usuru zay usuru zay ianao le mpanao fahagagana ianao mila ny herinao zay afanay mandresy afanay mahomby halleluja
faly anao tia hitanao sy ny fahalebiazanao zay Siribunina hitanao mahitsy sy ny fahalebiazanao zay Arikuni Falepia Sana Eumeguanau Izaleta Deiteranaua Deiteranaua Siribunina Isa Arikuni Falepia Sana Eumeguanau Izaleta Deiteranaua 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 misaotra fa anay masina mananatra anao zay samy tompoko makantoerantsika isika dia ny fotoanantsika androany a atokantsika indray anaovana vavaka mandohalika eo anatren'Andriamanitra. Ny vavaka mandohalika dia fanaon'ireo olon'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly ary hita fa tena nahasoa azy ireo izany dia mbola ho ataontsika fiangonana kristianina hatramin'izao. Ka androany zany dia iraisaina itsika iray hevitra hoe inona zany ny vavaka iarahantsika manao amin'ity androandroany ity. Voalohany dia amafisitsika amin'Andriamanitra fa isika io dia lompan'Andriamanitra hatramin'ny farany, tsy hemotra mihitsy ary tsy verin-dalana ihany koa. Mety misy zavatra ratsy mitrango amin'ny fiainantsika, mety misy zavatra tsapanao hoe manozogozona amin'ny finoanao, dia aoka fantatrao fa asana devoly daholo zany rehetrarehetra zany, dia mandroso foana ianao, mandroso an'Andriamanitra foana ianao. Amen. Ary raha sanatria azy ka tsy arak'izay no eritreretinao ny fiafaran'ny fiainanao dia mivavaha tsara ianao hoe za tsy hemotra mihitsy, za tsy verin-dalana mihitsy. Jereo nge ny tantaran'i Joby fa soratana zany tantara zany mba ho alantsika tahaka. Zavatra faran'izay mafy no nidona tamin'i Joba. Ny fananany rehetra tao anatin'ny fotoana tsy nampozina fongana daholo. Ny zanany rehetra tao anatin'ny fotoana tsy nampozina ray andro maty ny anjarany trano. Ny tenany hatrany tampindoka hatrany am-paladia dia nisy vairatsy. Ny vadiny izay mba natao hiaraka hitondra ny enta mavesatra aminy naporisika azy indray hoe miala amin'Andriamanitra, mafoizan'Andriamanitra, aza manompo azy intsony ianao. Olona marina ve isika dia maninona no avelan'Andriamanitra hiaran'izao zavatra ratsy rehetra izao? Tena olona marina tokoa matsy Joba. Filasan'ny Baiboly dia hoe marina sady mahitsy ny fadiny ratsy. Zany zany Joba. Kanefa dia zay no tantaraiko taminareo zay zavatra nidona teo aminy. Fa isaorany Andriamanitra fa i Joba manokana nalona an'izany rehetrarehetra zany tsy nanapa-kevitra mihitsy izy hoe hemotra na hiverin-dalana na hoe hiala amin'Andriamanitra. Fa zao ary ny teniny na dia amono aza izy dia mbola manantena azy foana aho. Zay toetra zay toepanahy nanana Joba izay no anentanako atsika mba ho toetra sy toepanahy ananantsika. Dia zay zany
novavaka iarahantsika manatanteraka androany eo ampandoliana. Faharoa ihany koa, raha ohatra ianao mahatsapa-tena hoe ny zavatra tsy dia tsara loatra nataonao, ny zavatra azo lazaina hoe tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ananao. Ry havanao, tsy tsara manamaritena ka ilazanao hoe zao mantsy ny antony na zao mantsy ny antony. Fa rehefa namangy anao fanahy masina hoe iny tataonao, tsy nety nataonao, dia ny vahaolana tsara indrindra ho antsika mba tsy ho araroty devoly zay fahalavona nisy taminao zay, dia ny miaiky ny fahotanao, ny mibebaka amin'Andriamanitra. Ary mangatà famelan-keloka ary mangatà ny rano Jesosy mba hanadiovany anao. Efa nisy teny tahaka izao mantsy fa amin'aniny nampitondrain'Andriamanitra ny Isaia mpaminany, na dia mena tahaka ny jaika ary ny fahotanareo, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily azy, dia ataoko tahaka ny volon'ondry fotsy ary ataoko tahaka ny oram-panala. Ary ny fototra mahatoka an'Andriamanitra manapa-kevitra hoe hodioviny sy ho amasininy isika, satria Jesosy no tompontsika sy mpamonjy antsika. Efa maty nitondra ny fahotantsika, efa nalatsa-drà teo ambony hazo fijaliana. Zay zany nivavaka ataontsika zany zao. Matoky fa raha tena ataonao amin'ny fonao rehetra zany, dia anio ny vonany aminao Andriamanitra. Tena hitan'Andriamanitra miasa anao hoe tsy resaka zany, tsy teny fotsiny ataoko zany, fa tena hanao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra. Amen. Andao aritsika tonga dia hiaraka andohalika eo anatreny tompo, dia tena mivavaha amin'ny fonao rehetra. Raha trapanao fa teritery mo seza ohatra manavebe anao le mandohalika, dia afaka mipetraka ihany ianao tsy maninona, na mitsangana ianao tsy maninona. Fa ny tiako aloha dia hoe mba andohalika ivavaka tsika rehetra tonga eto. Sokafy ary ny vavanao, dia tena mivavaha amin'ny fonao manontolo ianao, tena mivavaha amin'ny fonao manontolo ianao. Sokafy ny vavanao. Zao fanetanana anetanako anareo zao dia zavelan-dalo fotsiny, fa isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eto. Andriamanitra mihevitra reo olona zay vonon-kandroso hatramin'ny farany. Andriamanitra vonina hevitra reo zay miaiky ny fatsoany, miaiky ny eloka vitany. Matoky, fandro lehibe ho antsika ty androandroany ity. Raisy ho andro ray toazato ho antsika ty androandroany ity. Samy vavaka izy, samy manao vavaka amin'ny fony ray manontolo izy. Samy mandohalika, samy vavaka tompoko. Ataovy ny vavakao, ataovy ny vavakao. Epivavahana asavy mandeha ihany le devoly mampiembotra, le devoly mampiverin-dalana, tsy manan-katao afa-tsy ny hitaonantsika hiala amin'Andriamanitra ry zareo, ka roay amin'ny anaran'i Jesosy, ailio amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa ihany koa mibebay ianao ny amin'ny fahotanao, mibebay ianao ny amin'ny zavatra tsy nety nataonao. Aza vela isy hevitra mpisaraka anao amin'Andriamanitra izany amin'ity androandroany ity. Aoka hivavaka daholo tsika rehetra, aoka hivavaka daholo tsika rehetra. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy tompoko. Samy mivavaka ianareo rehetra.
eo mpivavana atsakany ny tananao ho fanamafisanao fa androsanao fa tsy emitra, androsanao fa tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy. Manana tanjona ny ho tokantrany amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ianao. Asandrato ny tananao dia mivavaha araka izany ianao tompoko. Mivavaha araka izany tsika rehetra. Volona ny amela heloko anao Andriamanitra anio raha miaiky amin'ny fahadisoanao ianao, miaiky amin'ny fahotanao. Ilay rany Jesosy Kristy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana no entiny mamela ny heloko ao, entiny mamela ny fahadisoanao. Aoka hivavaka tsika, aoka andohalika hivavaka tsika, aoka hiankoka amin'Andriamanitra isika. Ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy ty vavaka irantsika manao ity a. Mareta amin'ny fivavahana, mareta eo mpanaovana vavaka ianao. Misaotra tompo, misaotra, misaotra, misaotra. Androany hiasa eto ny fanahy masina, hiasa eto ny herin'ny fanahy masina sy ny afona. Ka izy famangina spesialy ho ataon'Andriamanitra eto, fifoazam-panahy lehibe tsy misy toy izany. Iova ny toe-panan'ny fiangonana, iova ny toetra ny fiangonana, miatsara ny fiainan'ny fiangonana. Tohizo mivavaka ao, tohizo mivavaka ao. Tohizo mivavaka ao, tohizo mivavaka ao. Jesu, o nirani Jesu, o nirani Jesu, numana diu agatana mba hira daholo tsika rehetra, samy manao izany hira izany a tsika rehetra.
pandresiay mbola hoitoisantsika ihany hira Fakai maka toerana sika rehetra tompoko misaotra ny tompo isika fa afaka nandoalika ny vavaka niaraka teo dia izao no anatanako anareo any amin'ny tokantrano isanareo any dia manokana fotoana mandoalika mivavaka taka ny fanaonay zao dia mifomarainy zahay dia tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity dia mandoalika mivavaka misy fotoana izahay tafafo amin'ny 2 maraina dia tonga ato mandoalika mivavaka misy fotoana amin'ny 3 maraina misy fotoana amin'ny 4 maraina na namana sasa moa indraindray taratara vao tafafo dia tonga ato tonga eto manao vavaka tena mahasoa ny fiainam-panantsika ny manokana fotoana mandoalika mivavaka ary na dia Jesosy azy dia nanao ny vavaka io ho manan-danja teo amin'ny fiainana filazan'ny baiboly moa dia hoe nisy fotoana ny fomarain'alina Jesosy dia ny vavaka nisy fotoana ny aritoromity Jesosy dia ny vavaka ary nisy fotoana nanao vavaka fifadikanina nandritry ny 40 andro 40 alina Jesosy akoatran'izany dia matetika izy makany amin'ny tany foana makany tendrombohitra dia manokana ny fiainany ihany mifandray amin'Andriamanitra ray izany fiainan'i Jesosy ary raha ny voalasan'ny baiboly no jerena dia ny akon'izany dia tena hafa mihitsy dia hoy aho hoe mandehana tahaka ny andehanan'i Jesosy isika raha ohatra ka efa nino azy ianao efa nandray azy ianao ary manana azy ao anaty resaka vavaka moa no resako teo dia mandehana tahaka izay nandehanany ataovy manan-danja aminao ihany koa ny manokana fotoana anaovana vavaka foana hafa ihany ny fiangonana kristianina tia manokana fotoana manao vavaka indrindraindrindra hoe manao vavaka mandoalika mihitsy ato amin'ity trano ity mivoisan'andro ny trano fiangonana tonga avato tompoko tonga avato ianareo mba anokana fotoana anaovana vavaka mandoalika alleluia amin'izao fotoana izao ndraytsika dia hitondra ny fanatitra hitondra ny ampahafolokareny hitondra izay efa nomanitsika omena ho an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra dia afaka mandroso aty anoloana ianareo izay hitondra ny ampahafolony dia aveo moa tatazantsika ny toerana ihany ny fanatitra fanaontsika mazatra hatramin'izay dia asadino ny fanohanantsika ny émissiontsika na télévision io na radio manatona ity anoloana ianao mitondra izay vokatry ny fonao andeontsika mbola hanao hirana hidiarantsika an'Andriamanitra miaraka amin'reto mpitarika fidiarandreto dia ao anatin'izantsika manoso tompoko afaka mandrosa avy atrantsika tompoka izay hitondra ny fahafolokarena If
izao tontolo izao tena hita efa nitsangany anao sambatra ao Jesosy manananao tompony eny sambatra ao Jesosy miantsiny eo antratranao ampiany fitiavana ampiany filokana taketiko ao ambolalambava fareharehatrana Susa la marina sambatra Jesosy mananana tompony eny sambatra Jesosy miantsiny eo antratranao ampiany fitiavana ampiany filokana taketiko ao ambolalambava fareharehatrana kasehonao ilay faefana mandasiaro kanyalamaina telai satana zay favaloko tsy misy maharobatakony zay eo an-tanana izany indrindra no ilazako fareharehatrana sambatra ao Jesosy manananao tompony eny sambatra ao Jesosy miantsiny eo antratranao ampiany fitiavana ampiany filokana taketiko ao ambolalambava fareharehatrana sambatra ao Jesosy manananao tompony eny sambatra ao Jesosy miantsiny eo antratranao ampiany fitiavana ampiany filokana taketiko ao ambolalambava fareharehatrana taketiko ao ambolalambava fareharehatrana taketiko ao ambolalambava fareharehatrana. Halleluja fiadanana tompoko dia manaritra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy isika eto izay izy manaraka ihany koa izao a fitombavaka izao amen eny ara hivavaka tsika isaorantsika ny tompony zavatra efa amenytsika tao aminatin'izay a fotoana rehetra izay hivavaka tsika mba handray tsara ny afatry ny tompo anao ary izaho matoky 100% fa zay marary tonga eto androany sy hitana 100% hitanao zany fa ny tompony anasitrana anao vavaka tsika
misaotra anao tomponoho ny famindrapo ka tonga somatsara eto izahay saotra ny tantananao ka tonga somatsara ihany koa saotra ihany koa ny tantanandreo tompanomponao reto saotra ny amin'ny zavatra rehetra zay fanomenao sady tao anatin'ny fotoana rehetra indrindra izay nandoalika mivavaka teo anatrehanao misaotra ihany koa tompo satria ny teny izay napetraka ao tatompoko zaray dia ho amin'ny marininao fanamasina ilay miasa miaraka amiko ary dia taio mpanomponao ianao ihany koa ny tamin'ny fiangonana izay manatrika eto eo mpandrenisana ny afatrao saotra fanamasina izay avy aminao mivoambara miara-miasa amiko ianao fanamasina miara-miasa amiko ny afinao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eo mpitsanganana no ndraisantsika ny tenin'Andriamanitra voalohany Matthieu 7 Matthieu 7 andiny 4:10 no vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 7 andiny 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'i Petera dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandry teo nanavy nitazo ary nanendry ny tanana izy dia niala taminy nitazo dia nitsangana raha vehivavy ka nanompo azy ary no ny hariva ny andro dia nety ny olona tany aminy ny demoniaka maro ary ny teniny ihany no namoahany ny fanaratsy ary izay narary rehetra dia nisotsanina avokoa mba hantanteraka izay nampilazaina an'ny Isaia mpaminany hoe izy naka ny rovintsika sy mitondra ny retintsika. Hitehaka mahafahan'ny tompontsika dia samy mahazo ny toerana. Ataovy mafy any ny fiteranao ny tompo amin'ny fitiavana. Amen. Izay rehetra nentin'ny tompo miala teo amin'ny fiainanao dia avelao retiny. Fa izay navelany hosolon'izany raisy kosa ho anao androany. Indray mandeha ny tompo dia niditra tao an-tranon'i Petera. Dia rehefa niditra tao an-tranon'i Petera izy dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandry teo nanavy nitazo. Dia ny tompo tsy mahazaka mihitsy hoe olona mafisatretana manana olana na fatorany devoly na reraka ra-panahy ka tsy kasiany izany noho izany ka tsy ho amperezana ary tsy esoriny amin'izany zavatra manjo azy izany. Dia hitany tsara ny rafozam-bavin'i Petera hoe nanavy nitazo. Dia inona zavatra nataon'ny tompo? Nanendry ny tanana izy. Nanendry ny tanana izy dia niala tamin'ny tazo. Izany hoe ilay aretina tao amin'ny rafozam-bavin'i Petera dia nitazo dia nesoriny Jesosy, netiny Jesosy, nalainy Jesosy, naka ny rofiny izy, nitondra ny retiny. Nalainy Jesosy izany fa ny solon'izay kosa dia fanasitranana. Ny eo ihany dia tonga dia niala tamin'ny tazo dia nandray fanasitranana izy. Vokatr'izay dia tonga dia nanompo ny tompo raha vehivavy. Ary manoloana ny tanàna manodidina teo dia nahafantatra tsara hoe rafozan'i Petera marary dia misy arangamba namangy hoe manao ahoana eo izay mbola ao izy eo am-pandriana io. Ngamba vao tamin'ny maraina ohatra raha tamin'ny maraina nisy namangy azy tao dia nahita tsara hoe mbola marary ty raha vehivavy ty. Fefa nandalo tao Jesosy, minitra vitsy nandalovan'i Jesosy tao, tonga dia nisitrahan'i Jesosy izy, netiny Jesosy ny retiny, netiny Jesosy ny rofiny. Avy hatrany raha vehivavy dia nitsanga, tonga dia nanompo ny tompo. Ary manoloana an'izany indrindra dia niely tao amin'ny tanàna manodidina io ny fanasitranana
nataony tompo. Vokatr'izay ny rivan'ny andro ny farivan'ny andro dia nentiny olona tao amin'ny tompo daholo ny olona voafaritry ny devoly demonia dia nafahany Jesosy. Ary nentiny olona rehetrarehetra tao ihany koa izay naraha rehetra dia niositraniny avokoa. Teo izany dia tsisy aretina hoe tsy sitrana. Teo izany tsy nisy devoly tsy mivoaka. Fa nivoaka daholo ny devoly. Ary sitrana daholo ny aretina. Izay ihany koa misy zato isan-jato. Fa ianao izay manaraka an'ity fandarana ity, ary ianao izay manatrika eto, na inona aretinao androany, entin'i Jesosy izany. Hositran'i Jesosy izany androany. Raha mino anao tsy mitondra aretina mivoaka eto. Iza mino an'izay? Hitanao izany androany. Hitanao izany androany. Satria inona ny antony? Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy ny eo ary mandrakizay. Izaho zao avy nitory-teny tao Alasora zao nankaty izao. Nampijoro vavim-belona tamin'ny hiditra tamin'ny fito. Menan'i Jesosy ny voninahitra 20 indray sitrana. Amen. Niditra tamin'ny 10, 30 ny sitrana naverako ao mijoro vavim-belona fa izany tsoka nankaty fa nasitrana anao ihany koa Jesosy androany. Satria na ny antony tompo nitondra ny aretintsika izy, nakandrofitsika izy. Raha nakandrofitsika izy, nitondra ny aretintsika izy, dia mbola samboninao ve aza entina ny anahy iny fa anahy. Tsy aretinao io fa ny devoly. Jesosy tondra ny aretintsika, nakandrofitsika, ary tsy miova izy. Ary zany misy zato isan-jato fa zay manam-pinoana tonga eto hijoro vavim-belona ianao androany fa inona karazana aretina n'inona karazana satria henoko ny fijona vavim-belona androany tao Alasora zao ankehitriny izao. Fa le niditra tamin'ny 10 navelako ao fa nitsoka nankaty fa ao 30 eo nijoro vavim-belona fa izany nitsoka nankaty fa ny tamin'ny maraina tamin'ny fito karazana aretina anasitana anao Jesosy androany. Ty hafa mafy an'ilay mpanasitsana. Halleloja. Amen. Jere inge fa mitazo tao amin'ny rafozy ampety indray mandeha fotsiny. Nentin'i Jesosy. Sitrana. Tonga dia sitrana. Tsy nisy fiavaham-bala. Vokatr'izay ho iaho ny elona azan'i Jesosy. Nentina daholo noho ny ariva, ny demoniaka, ny maraha rehetra dia nositrian'i Jesosy daholo, nositranin'i Jesosy daholo ny aretina rehetra. Tsisy akanavaka, ny aretina rehetra. Androany koa, tsy miova Jesosy. Tsy miova ny fanamasina, fa naretin'inona tonga eto. Raha vao manana finoana izany olona izany dia tsy mitondra aretina mivoaka eto. Maninona hoe any Jesosy mitondra an'io androany, Jesosy ny anasitrana an'io androany. Amen. Saintsainy tsara fa ny tompo Jesosy tamin'ity fotoana ity mbola tsy nombohana teo ambony hazo fijaliana. Mbola tsy nikapohana tsy ve mi-telopolo tanan-karavasy izy. Mifanasitranana antsika. Mbola tsy nataony izay. Mbola tsy niatra tamin'izay. Fa ny apahany fotsiny ity. Izay niseho tamin'ny rafozan'i Petera sy tamin'ireto olona marobe reto. Apahany fotsiny tondra ny aretina. Nakandrofy. Fa ny tompontsika kristianina amin'izao vanim-potoana izao sady hitondra ny aretinao izy, nakandrofinao izy, no dikapokanao teo taminy nahasitranana antsika. Iza mino fa
ifanokapoana Jesosy jangano entanany raha vao mino anao fanokapoana Jesosy ny feretra zay nanjoany Jesosy mifanasitana nasy anao nanasitana nasy anao mifery eritreretinao zany kapoka taon'ny maramila tamin'izany fotoana zany tamin'ny tenan'i Jesosy bria kapoka andre mandeha mafy faran'izay bria miodina ny karavasy misy fery potika ny nofony tompo dia sainitsainy tsara hoe raha vao mikapoka andre mandeha fotsiny maramila dia miferinay na ny tompo satria nofo izy ay izy ny ferinenanay kay za tia ny sitrana kapohana indray izy miferinay na ny tompo kay za ny sitrana izy ny kapohana za mandray fanasitranana izy ny kapohana izy ny atra za mandray fanasitranana amena zany ny tompontsika pino amin'izao fotoana izao sainitsainy tsara ho a Jesosy mbola tsy nomboana teo ambony hazo fijaliana tamin'ity tsy mbola nokapohana fa nitondra ny retina ny fosam-bavin'ny Petera sy ireo olona rehetra izay nanatona azy naka ny rofiny fanahitainana nitondra ny retiny faharariana vao mainka atsika fiangonana zay pino amin'izao vanim-potoana izao taorianany tsanganan'i Jesosy Kristy fa maty fahavitany lasam-pamonjenantsika amena sainitseny tsara zany hoe nidikapoka tamin'i Jesosy nasitranana antsika zany hoe efa vita amin'ny fanasitranana fa inona zany tokony ataonao marary androany mandray finoanao dia mandray ianao ary ny zavatra ohatra mampieritreritra antsika pino dia ity eno tsara inge ty zavatra ome mifanamasina anao ty Andriamanitra dia mamindra fo amintsika satria be famindrapo izy melohan'ny famelan-keloka dia famindrapo dia rehefa namindra fo ny tompo dia namela ny helokontsika dia rehefa namela ny helokontsika rehetra izy dia manasitrana irentsika rehetra iza mino an'izay jangano entanany indraindray tsika misalasala eo amin'ny fanasitranana rehetina rehetra indraindray ala ny finoana fa namindra fo tamintsika ny tompo ary namela ny helokontsika rehetra ny tompo dia mino an'izay tsika nefa tompoko maridrano amin'ny ny famindrapo sy ny famelan-keloka rehetra ny fanasitranana rehetina rehetra ka raha mino anao fa namindra fo taminao ny tompo namela ny heloko rehetra ny tompo ary nandray an'izany ianao famindrapo zany dia mitovy amin'izay maridrano manasitrana ny rehetinao rehetra ny tompo maro any ny kristianina maro amin'ny mpino ihany mijanona eo amin'ilay hoe namindra fo ny tompo voaraina namela ny heloka rehetra ny tompo voaraina fa eo amin'ilay fanasitranana ny rehetina rehetra eo ny tena manarika ny devoly ary atao ny devoly ny salasala ka hoana ny fomba ampitany devoly ny fisalasalana ny hoe sitana ny rehetina rehetra taka namelana ny helokontsika rehetra nanasitranana ny rehetintsika rehetra ahoana ny tafiky ny devoly amin'izany atao amin'ny salasala amin'ny pino atao amin'ny mandeha amin'ny fahitana mandeha amin'ny fahatsapana za milaza aminao fa raha ny fahatsapana sy ny fahitana nandehanantsika potika amin'ny finoantsika ary tsy misy zavatra raisitsika eo anatrehan'Andriamanitra satria mamotika amin'ny finoantsika ny fandehanantsika amin'ny fahitana sy ny fahatsapana rehefa potika amin'ny finoantsika dia miditra ny tahotra ny tahotra mamotika amin'ny finoana ary ny fahavalon'ny finoana ny tahotra ny tahotra sy ny finoana tompoko tsy miara-mitoetra tsy miara-mipetraka indraindray misy pino manam-pinoana nefa manana tahotra isakay sy ny maso tsy miara-mitoetra
sa misy amintsika reto hoe za pastera mihinan-tsakay fa hosorako sakay masoko dia miaraka eo any sady mijery nanositra sakay masoko. Ozy ny tentsika malagasy maso voan'ny voan-tsakay tsy miaraka izany dia tsy miaraka takan'izany ihany koa ny finoana sy ny tahotra ary eo ny tena amelezany devoly. Tsika mino araka nambarako teo hoe mino isika fa namindra foany tompo, mino isika fa navelan'ny tompo ny alikotsika rehetra rehefa mibebaka tsika dia nandray famindrapo zay mamela ny eliko rehetra dia voaraintsika izay. Zay mahatonga atsika hoe aza miverina n'ilay faotana azy efa mibebahanao sy navelona ny tompo taminao ianao efa navelona iny dia aza miverina n'izay tsony. Fa eo amin'ilay hoe manasitrana ny aretinao rehetra eo ny devoly manafika hoe aho atao misalasala, atao mandeha amin'ny fahitana, atao mandeha amin'ny fahatsapana. Raha vao izay ohatra betsaka ihany ny kristianina very eo tenatenany fandraisana amin'ny fanasitranana. Betsaka ihany ny kristianina very amin'ny fandraisana amin'ny fanasitranana. Fa raha ny tokony ho izy raha namelany nevikotsika rehetra ny tompo dia maninona manasitrana ny retintsika rehetra. Tsy sa manao amen nangainao raha vao vela eloka ianao ka mino fa namelany eloka rehetra Jesosy dia androany anasitrana ny retinao ihany koa Jesosy. Na inona karazana aretina, na inona karazana aretina androany Andriamanitra anamarina ny teniny io. Izy no anamarina zany fiza dia mitondra fotsiny ihany satria eto ny fanamasina, eto ny fanamasina, eto ny tompo. Ary amin'izao ora sy fotoana izao zay hitondrako ny tenin'Andriamanitra ary dia ho amarin'ny tompo ny teniny hoe nandefa ny teniny izy mba hanasitrana. Satria androany maraina tao alaosora tao anatin'ny tenin'Andriamanitra, rehefa nampijoro vavim-belona tao anatin'ny tenin'Andriamanitra ozy lepino dia nisy afo mamay be nidina tamika dia sitrana iozy. Tsy izany mpanasitrana fa ilay miaraka amiko ilay Jesosy sy ny fanamasina mitonony izay ambara aminao. Mahatonga ny olona tsy sitrana finoana ihany ioko. Na misy mpiravavy mpiray tam-po nareo aranofo mpiray tam-po amin'ny tompo ihany koa mpivady anareo. Raha ohatra manam-pinoana ny anankiray androany fa ny anankiray tsy manana nefa mety misy zavatra samy angatahany mba ho sitrana izy samy manana retana dia ilay manam-pinoana ihany ny andray. Mindry zato isan-jato aho ary jerenao ny fanampirofony tompo an'izany fa mandefa ny teniny izy androany fanasitranana anao, fanasitranana anao. Nakandrofonao rehetra izy, nitondra ny aretinao rehetra izy, nidikapoka taminy nasitranana anao. Na inona karazana aretina androany sitrana ianao. Amen. 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 Alohany antsika ije ten'Andriamanitra anankiray. Ao ny marika 10 dia vakitsika nge ty ten'Andriamanitra anankiray ity izay diso fantatsika loatra ny zavatra anseho. Marika 10 dia vakitsika eo ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka tao amoron-dalana mibarika mody jamba-pangataka zanaky Timeo. Ary noho noreny fa indray Jesosy efa ny Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida aho mamindrafo amiko. Ary maro no ny teny mafy azy mba angina fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida aho mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijano dia nanao hoe atsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoke, mitsangana miantso anao izy
dia nanariny lambana izy ka natsambotra anakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao, ary hoy ilay jamba taminy, rabony eo ny mba hampahiratana ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana ianao, ny finonao nefa namonjy ianao. Tena hiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Itehako amin'ny tompontsika ny amin'ny zavatra nataony teto indray. Tia hafa mafa ny tompo ianao ilay anasitana anao androany. Tia hafa amin'ny fanamasina ianao fa hiasa ny fanamasina androany. Amen. Haitsika tsara momba ny Bartimeo. Bartimeo dia teraka hatrany ekibon-dreniny, teraka jamba. Tsy hoe trahadoza na voazo jamba fa teraka jamba mihitsy izy. Dia izany olona jamba zany nge hita mavesatra ho amin'ny fiarahamonina miaraka aminy. Dia izy koa mahatsapa nefa hoe tena misy zavatra tsy mba hananany tahaka ny olona rehetra, sady mahatsapako izy hoe voahilikilika ary hita mavesatra ho amin'ny olona. Zany ny fahatsapana nanana ny Bartimeo. Fa indray mandeha nisy nijoro vavim-belona tamin'ny momba ny Jesosy. Tonga dia nino ity Bartimeo ity hoe Jesosy ny mpamonjy. Izay mahatonga antsika pino nandray an'i Jesosy. Ho tompoko mpamonjy ny tenanao manokana ka tonga pino anao, dia ampiarezina anao mba handeha hijoro vavim-belona hitondra filazantsara. Tsy manana solom-bava, solon-tena, solon-tongotra Jesosy, fa izaho senao izay fanalolo-tenao azy ka novonjeny dia itsika ny rano mba hitondra filazantsara. Amen sa tsy amen zay? Zay na tonga amin'ny Bartimeo nafantatra ny amin'i Jesosy, tiany ampiasainy ny sofiny. Ary ilay olona nijoro vavim-belona taminy nampiasa vava. Fa Bartimeo tsy nahita ny zavatra nataon'ny tompo, fa ilay fijoroana vavim-belona nataon'ny olona ny enina, izy tsy marenina fa jamba. Fa ilay fijoroana vavim-belona nahatonga azy tena nandray ilay teny izay nambanan'ny olona taminy, dia nino fa Jesosy mpamonjy. Dia nino ihany koa izy hoe izany Jesosy zanak'Andriamanitra zany dia mahay anafaka amin'ity fahajambana hatrany kibon-dreniko ity. Saintseny tsara izany finoana sy fatokina nananan'ity lehilahy jamba ity izany. Tsy nandeha tamin'ny fahatsapana, tsy nandeha tamin'ny fahitana hoe jamba tany kibon-dreniny ka mbola ahiratra indray ve? Efa izay no anjara sy lahatra. Tsy tao amin'ny Bartimeo zany dia efa nandreny amin'i Jesosy izy. Mety taloha mbola tsy nandray an'i Jesosy izy, nanana an'izany fisaina an'izany hoe izao nefa anjara sy lahatra. Fa rehefa nandreny amin'i Jesosy izy dia tonga dia nitombo ny finoana fa vitan'i Jesosy nampahiratra masony. Androany na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao amin'io aretin'io, aza mandeha amin'ny fahitana sy ny fahatsapana ianao. Fa ny Bartimeo ary hatrany kibon-dreniny mbola nafahan'i Jesosy, tsy maika fa ianao. Fa ho jerentsika hoe inabo ny hetsika nataon'ny Bartimeo na dia efa nandrenesinao ary ty tenin'Andriamanitra ity. Dia averiny fanamasina aminao zany androany, satria isikasika manokana mihitsy atao amin'ny fanamasina aminao androany izay tonga eto. Amen. Ie. Tonga an'izay Jesosy nandalo tao amin'ny tanàna misy azy tao Jeriko. Tabataba ny olona avy any am-piandohana amin'ny fidirana any. Otra ny isan'andro. Bartimeo amin'io mangataka. Otra ny hafahafa be zany feo zany ozy Bartimeo. Inona zany renesiko zany? Totra misy mitabataba be zany. Ny nanatiny ihany ny tabataba. Dia mba nantan'ny olona teo akaikiny izy angamba. Inona zany? Jesosy avy any Nazareta. Tonga eto. Voahen'ny Bartimeo hoe izay le tedavika. Izay fatra-pitady aho izy Jesosy dia ahita. Ianao tonga eto amin'ny 12 ahitan'i Jesosy ianao androany. Hiasa sy anasitrana anao androany amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Nozy ianao hoe izany indray tsy marary pastera, anasitrana ny tokantranonao izy e. Nitehaka manto. Mangataka lamba ho salama zavatra rehetra ny ianao. Takan'izay anambinana ny fanahinao. Afaka manasitrana ny ara-bolanao izy e. Afaka nanasitrana ny fiarahamoninao aminao, afaka nanasitrana ny asanao,
zay laonao fanasitrana ny ara-pananao fa androany dia spesialina ihany koa ny ara-nofonao sitrana. Amen, amen, amen. Malaky anao ny tia fa ho an'ilay mpanasitra, menanao Jesosy ny voninahitra, menanao fanamasina ny voninahitra. Amen. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoy aho dia efa manasitrana izy aho. Samy mandray zay marary ara-nofo, samy mandray. Amen. Voahen'ny Bartimeo zany hoe zay Jesosy efa ny Nazareta, na ianao an'izay izy. Be olona be, maro be ny olona miaraka amin'izy mbola tsy mahiratra. Nanomboka niovan'izay ny fiantsony Bartimeo. Ny fiantsony rehefa mba tonga ny tsena, amin'ny andro tsena dia misy voryolona, dia fiantsony Bartimeo mangataka ihany. Mangataka tompoko, satria maro be ny olona. Fa tamin'ity indray nitoraka ity, izay ilay Jesosy dedavoka. Izay atsahako an'izay mifangatahana fa hiantso azy amin'izay aho. Zay miantso ny anaran'ny Tompo, androany ianao hiantso ny Tompo ianao androany, dia mino ahafatena ikasika anao ny Tompo e, ikasika ny aretinao ny Tompo androany. Amen. Nanomboka niantso an'izay Bartimeo. Ry Jesosy zanaky Davida, mamindafo amiko. Gagabe ny olona, izy zany miova zany, tao fitenin'ny Bartimeo zany fa ohatrany tsy mangataka fa ohatra miantso an' Jesosy. Ambarako aminao, rehefa manolotra tena ho an' Jesosy ianao ka manompo ny Tompo dia tsy faly ny devoly. Ka rehefa tsy faly ny devoly, be dia be ny zavatra afafiny sy alefany, atonga anao ketraka sy kivy amin'ny fanarana ny Tompo le vavaka nataontsika teo, izay ny tarihan'ny fanamasina amin'ny mpanompon'Andriamanitra nataontsika, dia ino mafisy ny fandroanao tena. Na iny kidona na iny kiatra tsy akalan'i Jesosy. Amen. Fa Bartimeo tompoko, nampangina azy ny olona rehetra. Ny olona rehetra mihitsy nampangina azy. Mangina ianao, mangina. Zany hoe tsy mendrika hiantso ny anaran'i Jesosy izy, fa Bartimeo lazaika aminao tsy nety nampanginina mihitsy Bartimeo. Be dia be mihitsy ny olona nampangina azy. Na dia niavana ary angamba. Na dia ny rahalana ary angamba raha manana rahalay izy na mananavana, na nananabavy na ray aman-dreny koa nampangina azy. Bary, mangina bary. Manala baraka anay ianao bary, tsy toranao zao niantso an' Jesosy. Za milaza aminao fa Jesosy tsy manosy botanana zay manatona azy, tsy solaviny mihitsy, tsy laviny ianao. Ary ianao zay samba ny tonga eto manaraka zao fandarana zao, tsy mandahanao Jesosy, fa rehefa manatona azy ianao ka manaky azy, raisiny ianao androany, anana ny fiainana mandrakizay, ho sitana ihany koa ianao, van'ny olona eo amin'ny fiainanao, ary ihany koa ho afahany ianao amin'ny famatorana rehetra. Voarainao ve zay allo teka ho an'le Tompo, mpanafaka, mpanasitana, mpamindra fo, mpamela helo, teka ho amin'ny fanamasina ihany koa tsika. Amen. Amen. Nananatra ny manodidina amin'ny bary mangina, manala baraka nay ianao, ny olona rehetra fa manina mangina ianao. Fiverany mantsy hoe tsy mendrika hiantso an'izany ty lehilahy maloto akanjo. Kiry any izy niantso, tsy nety nampangina, satria na ny antony ny finoany Bartimeo tompoko mirehatra, nanana finoana mirehatra. Tenena koa ny tenanao hoe anana finoana mirehatra koa hoe zay mirehatra le finoana. Raha fa mirehatra ny finoana ao anatinao, tsy azo ampanginina ianao, tsy ala amin'i Jesosy ianao, ary finoana mirehatra ao anatinao zay andray ianao. Metin' Jesosy le zavatra rehetra tao aminao fa hosoloana avy amin'ny finoanao mirehatra zay ao anatinao. Mirehatra le finoana tao anatin'ny Bartimeo. Tsy nahazo nampangina satria nanana finoana le mirehatra. Mangina Bartimeo mirehatra Jesosy mamindafo anko Jesosy zanaky Davida, mamindafo anko. Efa tenenina hoe mangina, mamindafo anko Jesosy zanaky Davida. Ianao ve marenina nga Bartimeo marenina ndray, mangina eo potsiny, mangina bary.
Baritsina mirehatra be le finoana anatiny amin'ny anaran'i Jesosy. Mirehatra be ny finoana anatinao. Mirehatra ny finoana anatinao. Raha vao mirehatra ny finoana anatinao, le marary lamosina io, le marary sepitra io, le marary andolava io, le fampanina io, le misy fivitosana io, hitanao androany fa sitrany. Ty hafa ho an'le mpanasitrany, ty hafa le fanamasiny mpanasitrany ihany koa. Mirehatra. Ny olona mirehatra amin'ny finoana eny. Raha fijery ny olona tsy manam-pinoana dia ohatra ny adaladala e. Ohatra ny adaladala ny fijery ny olona manam-pinoana. Manam-pinoana be. Bartimeo tsy nahazona mpanginina. Ozy ny olona hoe nga izy io lasa marembelona. Tsy marembelona izy ka. Jamba izy fa tsy mareny. Fa mirehatra le finoana anatiny. Dia fiveran'ny olona hoe tena lasa marenina io. Efa miantso tsy nahazona mpanginina Bartimeo, tanteraka le tenin'ny tompo hoe zay miantso ny anaran'ny tompo mifonjena. Ny tompontsika tompoko tsy lali-dalovana fa mandrehanao izy androany. Mandrehanao izy androany. Tamin'ny zavatra rehetra izay nataontsika reresiny tsara mivavaka izay nataonao. Voarainy. Satria tsy lali-dalovana ny sofiny famandrena. Vonteny Jesosy hoe atsoa le jamba. Mivadika daholo ny olona rehetrarehetra. Matoky miantsonao izy. Le olona nandrara teo ihany no mivadika indray fa hoe matoky miantsonao izy. Hitanao fa iseho voninahitran'Andriamanitra androany. Ianao le farofo lava io, ny olona izay mahalala anao anatin'ny tokantranonao sy manodidina anao sy mpiara-miasa anao, mpiara-mianatra aminao, dia fantatra hoe ary nareo lasa natanjaka. Tena lasa matanjaka mihitsy azao ka. Ary ianao ohatra ny lasa normal ve ty zavatra ty hoe marary vavony ny olona. Dia fomba fitenin'ny olona hoe marary vavony amin'ny andro mafana dia tsy metsika mihitsy na ny aretim-bavoniko, tsy aretim-bavonao io fa antivolo e. Ny vavoninao ihany. Fa tsy anao io aretin'io. Izany ve ny finoan'ny olona. Rehefa mafana ny andro dia tsy metsika ny aretim-bavony. Dia tsy hiditra amin'ny mangatsika mihitsy izany. Izany lazanao fa amin'ny Trézoa mety mangatsika. Fa ny andro androany raha vao mirehatra ny finoana anatinao fa nitikapoka tamin'i Jesosy nahasitanana anao dia tsy miandro mangatsika na mafana fa izao ankehitriny izao. Sitrana sitany Jesosy raisy ny fanasitrana. Ahoana ny nanekena an'izany? Bartimeo ve dia hiteny hoe aloha indray raha-pitsy fa iona manokana amin'i Jesosy fa ndraran'reto olon-dreto tsy antso azy. Fa aloha indray raha-pitsy amin'ilay mangingina iny. Za mively izy tsy nanaiky mihitsy Bartimeo. Satria mirehatra le finoana tao anatiny. Tsy miandro mangatsika izy na mafana na be olona na tsy be olona. Fa mirehatra le finoana anatiny. Ny andro niny ihany dia tonga dia nahazo niona tamin'i Jesosy izy. Ny olona sasany moa dia niteny manao hoe atsoin'i Jesosy io. Dia rehefa tenenin'i Jesosy mafy io fa io mba mianatra miantsatsa azy nefa olona maloto lamba takan'io. Izany ny eritreritry ny olona. Fa ny Bartimeo vao nisy nampahery satria vadika ny rehetrarehetra izay nandrara azy teo. Miteny hoe matoky tsangana miantsonao izy. Tonga dia mifatoky Bartimeo dia tonga dia nitsangana izy nanatona an'i Jesosy. Nariny ny lambana. Dikan'ilay manary lamba dia mibebaka sady. Nariny ny zavatra rehetra ary mibebaka izy. Lamba maloto. Lamba pitafiana ara-panahy. Vao tonga teo anatrehan'ny tompo izy. Ny olona sasany eritreritra hoe ho tenen'i Jesosy mafy io izao. Bartimeo koa tena tsy neritreritra hoe inona no lazain'ny tompo fa ny anazy dia hoe angataka ho aparatin'i Jesosy ny masika.
fa tsy napozy mihitsy rehefa nyteny Jesosy. Tsy nanapo mihitsy izy hoe Jesosy nyteneny ty teny ty hoe inona no ataoko anao, inona no tianao ataoko aminao. Raha ianao zay dia inona mba nataonao? Mijaranao mietrehitra an'izany fa zay zavatra mba irinao ataon'ny tompo aminao androany ho azinao zao ankehitriny zao a, zao ankehitriny zao a, amin'izao ora zao fa tsy hoe rehefa mindravo ty fotoana ty fa izao ianao manaraka ihany koa izao ihany koa zay manaraka an'izao fandarana zao. Dia rehefa meny tompo an'izany teny mamy zany ny inona no tianao ataoko aminao, dia hoy Bartimeo mpampianatra, ny mba haninona azy ampahiratina ny masoko, ny mba hampahiratina ny masoko. Tsy nangataka mihoatra an'izay Bartimeo, tsy nangataka izy hoe anao vady ahako vady mahiratra mba hitatanahy, dia vady tsara fanahy, ka rehefa be vola aho dia tena normalina tsara ny kontina hivady. Tsy nangataka an'izany izy. Tsy nangataka vola be Bartimeo, vola be menady tsy verina mangataka ntsony. Fa le olana tena fototsy ny olana teo amin'ny fiainany nahatonga azy nijary voahilikiliky. Eta mavesatra ho an'olona ary eta mavesatra ho any ny tenany any koa le voahilikiliky. Dia inona angatahany tamin'ny tompo? Ny tompo ne manome safidy inona ny tianao ataoko aminao? Tsotra ny teny voka vaopony, ny mba hampahiratina ny masoko. Manontany ianao ahy, ny teny ve Jesosy hoe sarotra izany nangatahanao izany? Teny izany ve Jesosy tompoko? Tsy niteny Jesosy. Za mba hatrany ekipon-dreniny. Tsy niteny Jesosy hoe sarotra izany nangatahanao izany satria ianao efa hatrany ekipon-dreninao anao jamba. Noho izany sarotra nangatahanao. Maninona mangataka zavatra hafa? Izany ve nitenin'ny tompo? Tsy taitra akory ny tompo namaly azy an'izany, fa ozy ny tompo. Ay izany nangatahanao, dia ozy ny tompo hoe zao ry Bartimeo mandeha any ianao, ny finoanao nefa namonjy ianao. Tsy niteny Bartimeo hoe aloha iandreto, fa nirehitra le finoana tao anaty. Dia izay tenin'ny tompo izay ndraisiny hoe mandeha zany ny finoana tao anatiko nefa mamonjy ahy, satria Jesosy no mampahiratra masoko. Nino amin'izay izy vao niala teo izy dia niaraka nahiratra, niaraka tamin'izay masony. Inona zany nandraisan'ny Bartimeo an'ilay fanasitranana mahagaga tamin'ny tompo? Finoany. Ninona hoe nangataka famindrapo izy. Jesosy hoe mamindrafo amiko. Navelan'i Jesosy ny elony namidra fo tamin'ny tompo, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny eretana rehetra. Vita izay. Nanontanian'ny tompo izy, dia ny finoany tompoko nandraisan'ilay fanasitranana mahagaga tsy hitakatry ny saina. Voarainao ve izay tompoko? Voarainao ve izay? Engane ianao ka be finoana androany. Anana finoana mirehetra ianao androany. Tenena amin'ny tenanao hoe anana finoana mirehetra taka amin'ny Bartimeo aho. Dia ho tongava aminao izay irinao. Tongava aminao izay irinao. Tongava aminao izay irinao. Amen. Ivavakitsika saotra ny tompo ary. Lazary ivavakitsika. Ivavakitsika. Misaotra anao ry Andriamanitra raika. Misaotra anao aho satria no hamareninao tompo ny teninao androany. Fa nandefa ny teninao anao hitondra fanasitranana. Misaotra ihany koa tompo satria ianao efa naka ny rofonay, nitondra ny aretinay, andikapoka natao taminao, nasitranana anay. Misaotra midera sady makalaza mame voninahitra anao. Misaotra tompo satria reto olona mahabezana ny afatrao reto, na neto na manaraka ny tambazotra, dia efa mino sahady fa nokapohany ianao, tondra nana fanasitrananao anay. Dia mino an'izany izahay. Tsy mandeha amin'ny fahitana, tsy mandeha amin'ny fahatsapana, fanamponoana, fa ianao no mpanasitrana, ianao manasitrana, ianao manasitrana, ianao mitondra ny aretinay, ianao naka ny rofonay, ary midikapoka taminao nasitranana anay, raisinay fanasitranana androany.
raisinay fanasitranana amin'nysaotra tompo tao anatin'ny teninao tao anatin'ny teninao dia efa betsaka nandray fanasitranana misaotra fa nikasika ianao fanamasina ary miasa ianao fanamasina misaotra tompo asandrato amin'izay ny tananao dia avy aloha hidina le fanamasina ny fanamasina sy ny afo anavatsava eto amin'izao fotoana izao dia hitondra fanasitranana anao indrindra ianao izay marary ananofo a hitondra fanasitranana anao araka ny finoana izay nananao dia hikasika ny aretinao a ny tompo ao anatin'izao fandraisanao ny fanamasina sy ny afony izao lasary asandraton'ny tananao asandraton'ny tananao asandraton'ny tananao mivavaka mafy tsika mivavaha mafy ianao mivavaha mafy ianao mivavaha mafy ianao mirehatra ny finoana anatinao Bartimeo tsy takan'izany mihitsy ny fivavana fa nylelalelo Bartimeo i Jesosy zanaka Davida mandafo amiko satria nirehatra ny finoana tao anatiny mangatana ny fanamasina sy ny afo veloarotsaka ny fanamasina sy ny afo midina amin'izao fotoana izao midina amin'izao fotoana izao midina amin'izao fotoana izao azo atao fahazarana eo ihany koa manafika ny devoly manafika ny devoly manafika ny devoly amin'ny fahazaranao fotsiny azo avelanao fahazarana ianao azo anao fahazarana mahavelao hidina ny fanamasina sy ny afo velao hidina ny fanamasina sy ny afo amen 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 alleluia alleluia raisy ny fanamasina sy ny afo midinao anatinao hikasika anao amin'izao fotoana izao misaotra an'Andriamanitra fa betsaka nefa sitana sady tao anatin'ny tenin'Andriamanitra satria niasa ny fanamasina ary nanana finoana izy fa ny tenin'Andriamanitra zay nambaran-tanina dia mitondra fanasitranana misaotra ihany koa satria mbola miasa ny fanamasina ary mbola hiasa raisy ny fanamasina sy ny afo fa ao anatin'izao fandraisanao ny fanamasina sy ny afo izao dia izy kasika lehibe ataon'ny fanamasina aminao fa hositany ianao raha vao mivavakytsika hositany ianao raha vao mivavakytsika dia hositany ianao raisinao ny fanasitranana amen 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 miala ny fanahy tsy finoana rehetra miala ny fanahy fisalasalana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny sainy sy ny fony alefa mivavabe ianao lasa amin'izay vavabe ianao amin'izao fotoana izao vavabe ianao amin'izao fotoana izao mivavaka be raisy ny fanamasina sy ny afo midiny zany amin'izao fotoana izao midiny zany jereo tsara zay maharay an'izany dia misy in'Andriamanitra be midinao aminy zay le finoana alefa vava ianao amen raisy ny fanamasina sy ny afo raisy amin'ny anaran'i Jesosy raisy amin'ny anaran'i Jesosy zany raisy avelo hidina zay marary rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aingana raisy zay ositra izay zay marary ananofo rehetra raisy le ositra raisy le fanamasina sy ny afony raisy zany fa izy nikasika anao za fitaovana fotsiny ihany hiteny ety aloha ty hoe raisy ny fanasitranana sitany ianao dia hitanao fandray fanasitranana ianao amin'ny anaran'i Jesosy lasa avelao mivavaha tsara ianao
tsangana le marary eny toerana eny le marary lamosina, tsangana le marary favony, le mahatsapa fa misy tsy mety ny ray any, tsangana le olona tena azo lazaina hoe manana retina mitaiza, aingana mitsangana eny toerana misy anao ianao, aingana aingana aingana, ikasika anao ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Asandrato ny tananao, asandrato ny tananao, raisy ny fanasitrana, sitanina amin'ny anarany Jesosy ny aretina izay voatonona teo. Miala, 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 netiny Jesosy, miala, miala, sitanina amin'ny anaran'i Jesosy. Sitana, 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 sitana ianao. Raisy ny fanasitrana, mikasika anao, mikasika anao ny fanamasina. Sitana, sitana ianao, sitana ianao, sitana ianao. Sotra tompo, sotra tompo, sotra tompo, sotra tompo, sotra tompo. Ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Izay mahatsapa hoe misy fanahitainana be mihitsy ny fony. Ireo olondreo aingana apetrao amin'ny fony tanana, satria le fonao manahitaina io dia misy aretina izay manjo anao afanindrazam-be. Tsy aretina tsotra io fa ozina. Aingana apetrao amin'ny fonao ny tananao. Tompo, misaotra, misaotra, fanasitrana anao ny fony. Sitanina amin'ny anarany Jesosy ny fony. Sitana, sitanina ny fony. Normal ny fitepony fony. Tsy nitondra fanahitainana amin'ny tanana iny. Matanjaka, matanjaka, sitana. Ny retina rehetra, zay marary rehetra tonga eto ankoatran'ireo fanasitrananao tompo, sitana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, misaotra fanamasina, misaotra Andriamanitra raiko. Mitsodranao, andray fanasitranana ianko ny ara-nofony, mandray fanasitranana ny ara-panahana, mandray fanasitranana ny tokantranony, mandray fanasitranana ny ara-bolany, mandray fanasitranana ny asana, mandray fanasitranana sy ilany fanasitranana. Ianao manome an'izany tompo, miasa ianao fanamasina tahaka ny nisanao tamin'indreto olondreto. Misaotra tompo, misaotra tompo. Mivavaka misaotra an'Andriamanitra tsika, fa misaotra an'Andriamanitra. Manana tompo fa mananana, niovany fiainako tompo tao amina sinane ninaulana juliana si utuiza. Sitana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fanasitrana, miala ny rehetra, miala ny rehetra. Tsapao, tsapao izay fotoana izao. Manana tompo fa mananana, niovany fiainako Misaotra Jesosy, tao amina. misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra fanamasina. Oh, la bale santa castava rabagala bale. Oh, che ronda fe. Ci tu ciao. Mi tu fa belle no. Nell'anno Gesù, nell'anno Gesù, stanna, stanna, sì, riesco a farla stare.
voatahiry ny falasana, voatahiry ny falasana, voatahiry ny falasana ny anaran'i Jesosy. Tsy toy izao, tsy ho toy izao ny fiainako, tatotsy tao aminao. amen. Fiainako, tatotsy tao aminao. Avy aty a, nanahoana ianao? Tsy manako fasitrana Taizana raha ianao? ny foko ny marady eo Ny fo. Dia manahoana izy zao? fasitrana Ndana mipetraka. Ny anaran'i Jesosy, taizana raha ianao? Tao amin'ny loha, Tao amin'ny loha. ye, Dia manahoana zao? efa sitrana. Ny anaran'i Jesosy. Iza ny nanasitrana? Raha Jesosy tompoko ny eritreretika fa nanasitrana, tena meo azo ny voninahitra. Makanisa ty. Ianao a, tena ho tahian'Andriamanitra ianao. Manahoana ianao zao, inona ny fahatsapanao? tena maivana, Maivana, inona ny zavatra nanjoanao teo? tena tsy zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamiko fa zahay efa mambolana maro zany, efa tamin'ny herintaona no maty ny zanako, dia ohatrany hoe mavesatra be foana ny vatako iray manontolo isan'andro, dia teo aho tena tsapako hoe maivana dia afaka tanteraka Aiza nisy zavatra miala? Tato? tao amin'ny foko. Dana mipetraka. Makanisa ty? Samolona ny vavahan'ny pastera le indray mandeha ery dia mbola tsy miala foana le koka tao amiko teo, dia le mivavaka teo dia henoko tena ohatrany hoe misy zavatra mamay be izany mihitsy tao amin'ny trasako tao, fa dia rako Jesosy fa tsy haninona intsony a. Anaran'i Jesosy matanjaka, tsy verenana retina intsony, akatona amin'ny anaran'i Jesosy ny faravahana fa ny Satana niditra. Amen. Tehaka ho antokontsika. Manao ahoana ianao? Zavatra nataon'ny tompanao pastera narary be ny andohako tamin'ny maraina, dia nandeha bavaka marana tia dia niditra tamin'ny sivy, dia nanomboka tamin'ny 12, dia voaniteny pastera hoe ataovy amin'ny tratranao na ataovy amin'ny andronao ny tanana, dia nataoko moa izany dia fasitrana zao izy zao amin'izao. Tsy verenina rehetra. Alefa andana mipetraka tompoko. Saotra. Inona ny tompony? Tsampako izany hoe ny maivana fa za ohatra ny malahelo lava izany foana, mavesatra ny ao anatiko, fa zao efa tsampako hoe maivana. Androany zany a, ny aretin'ny fo tena nanavain'ny tompo mihitsy. Raha misy tena mahazo ny olona dia ny aretin'ny fo a mitondra azy ny fahamoza-po. Tsy verenana izay intsony ianao. Andana mipetraka. Nareo reto mbola tsy fantatro? Avy ianao? Inona nahazo anao? Voninahitra ho an'i Jesosy rery afo moa nijoroko vavolombelona tao anatin'ny 12 taona nampahoriany areto mavony sy nina rilakiboko rehetrarehetra izany, tena misy fihetsehana foana ary tsy tapaka ny tsininana fanafody tena tamin'ny 2019 fa saika matin'ny areto-po, fa voninahitra ho an'i Jesosy rery afo tena afaka tao anatin'ny mivavaka na Tsy verenana intsony ianao. Tsy verenana intsony. Amen. Inona ny retinao? Za pastera ampahoriany dia foana isan'andro dia tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra teo dia tapitsapako any isikasika Andriamanitra. Tsy miverina amin'ity vehivavy ty intsony ianao devoly. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo miverinao intsony. Tsy mahazo miverinao intsony. Sotra tompo fanamasinao, midiny ianao anatiny, mameno ny fony sy ny sainy, mahazo fitsarana sy fihetanam-po izy. Misotra tompo hoe vehivavy mahery, tanora mahery amin'ny anaran'i Jesosy.
abalissant de kastamariaba tole besama viresui le ozona avany andreniny tsy mahazo miverina tsony le ozona avany andreniny tsy mahazo manapaka azy tsony le ozona avany andreniny tapahako sy foanako zany ny anaran'i Jesosy ndana amin'izay fifalian'ny tompo miaraka aminao ianareo sy za marary hainanaka mangorohoro fa za io karaha ohatrany misy asany devoly mare mipetraka amin'ny ainiko regniko tsy tonga ko ainiko mavesatra hainanaka dia vavaka ho anao a Jesosy manao sitrana Jesosy manao sitrana izy midina le herin'Andriamanitra jeringe midina raisy zany sitrana amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fanasanana raisy ny fanasanana raisy ny fanasanana tsy hiverinao tsy ny le retina tsy hiverinao tsy ny le retina sitrana izy mianankireto ny anaran'i Jesosy tapaka le ozona sotra tompo sotra fanamasina menanao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen ndana mipetraka mivavaka isotrany tompontsika mivavaka isotrany tompontsika mivavaka isotrany tompontsika tompoko samy mivavaka misotrany tompo ray eo mandoalika eto anatrianao ianao misandratra ianao mena voninahitra tompo ianao le mpanasitrana ianao le mpamonjy ianao fanamasina le niasa teto nanasitrana fon maro ianao nanasitrana retina maro ianao tany lasoro teto amin'ity toerana ity misotranao ao misandraty ianao misandraty ianao misandraty ianao e misandraty ianao Jesosy ianao nitany olona ianao nitany olona ianao nitany olona ianao tsy adin'ny olona sotra tompo manana tompo sambatra ianao manana an'i Jesosy sambatra ianao mivoze sambatra ianao misotrany tanterantsika pitsakana zany okagira amin'ny fonao ray manontolo ianao tombotsoro lehibe ho antsika zao fananantsika an'Andriamanitra izao Dao pala mafitsika imanana tsika manana an'i Jesosy mananao tompo fa manana miovany fiainako tompo tao aminao sy nandeha ninao anatra iana misotra Andriamanitra tsara aminay ianao fahasoavana lehibe ho anay ny fotoam-pivavahana tondranao anay teto androany misotra 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 tompo halleluja halleluja amen andro mafaly ny andro androany andao anoy izao fotoana izao amin'ny raha roa mifanesy tena ifaliana tena iravony isika satria teto ny Andriamantsika ary naneho fahasoavana lehibe tamintsika izy amen
amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mbola ho avy eto amin'ny fotoana tahako izao anompany Andriamanitra dia ho sitrana daholo zay miditra eto, rehefa avy ihany koa dia mbola iotra no zany zavatra ho ataon'Andriamanitra amintsika. Hira anankiroa alefa azy. Haleluya, andaontsika mbola iorakoraka ho an'i Jesosy e. Ilay Jesosy nanasitrana anao androany, atao mafy andaontsika itehaka ho an'i Jesosy ho famelantsika voninahitra anazy. Eo ary tompoko andaontsika iteran'i Jesosy. Eo ary. Sy niaravona nomenao ay any oditso mihetsiketsika dia andiany ny tongotso mientanentana faliana matratrako ataka ahoana no fitanisanina no fanomezana sy namelana no fahotana rehetra vitako mihetsiketsika dia andiany ny tongotso mientanentana faliana matratrako falisy ravany ao manana nazo Sindani faliko si andiza Vale si ravani umanana nao Sindani fali aku Vale si ravani umanana nao Sindani faliko si andiza Vale si ravani umanana nao Sindani fali aku Sambiar mati sesase Waniva tuleka Hepa Tinzaka Tinzaka Haleluya. Nianaranao Jesosy dia niarana makaka sy manova sy mahasoa ny fiainana mihetsiketsika dia andiany ny tongotro mientanentana faliana matatako olazaiko sy tataratiko any anaranao fanarana manakery manala mimatso mihetsiketsika dia andiany ny tongotro mientanentana faliana matatako falisy ravany ao manana anao Jesosy sandrindra ny faliko sy andiza falisy ravany ao manana anao sandrindra ny faliako falisy ravo faliko sy andiza falisy ravany ao manana anao sandrindra ny faliako falisy ravany ao manana anao sandrindra ny faliko sy andiza falisy ravany ao manana anao sandrindra ny faliako sandrindra ny faliako sandrindra ny faliako sandrindra ny faliako Andaontsika iorakoraka ho an'i Jesosy. Haleluya. Andaontsika mbola iteran'i Jesosy. Nawe,
Sinulavinau Rayatikiati Sibarabelanau ireri Ranetokive Tugitaya no mapaeri Pari ni kuku Pari oma mana na nawe Tabu ni saku Tabu oma bekitia nawe Pari ni kuku Pari oma mana na nawe Tabu ni saku Tabu oma bekitia nawe Jesu nutuku Umala ni umanjaki zaye Pataka Umala ni umanjaki zaye Isile mayeri Umala ni umanjaki zaye Jesu tiuba Umala ni umanjaki zaye Fali ni kuku Fali oma mana na nawe Rabu ni sakyu Rabu oma bekitia nawe Fali ni kuku Fali oma mana na nawe Rabu ni sakyu Rabu oma bekitia nawe Doyari fali Doyari deri lainari Rabu rabu Nana chami fewa nemnyaku Doyari fali Doyari deri lainari Rabu rabu Nana chami fewa nemnyaku Fuku Fali oma mana na nawe Rabu ni sakyu Rabu oma bekitia nawe Fali ni fuku Fali oma mana na nawe Rabu ni sakyu Rabu oma bekitia nawe Fali oma mana na nawe Rabu apa bekitia nawe Nasikitia tara na mafuanse sose Ando bula yura kura pipa di nawanse sos Hallelujah Amen na Sotra ray malala fa vita samatsara ny fotoana tamin'ity androandroany ity misaotra ny amin'ny tananao maherina tsotranao teto tena niara-ny asa taminay tokoa ianao satria mpanomponao zahay ary na iza na iza taminay toka teto tsofina rano mitondra fahasoavana mandeha mody hitondra zava-tsolonlanitra mandeha mody ny herinao mihitsy manapaka feno fiainanay misaotra 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 makasitraka Andriamanitra halleluja amen mbola mitony fotoana antsika ho an'izay